Manodidina ny 20% tokantrano mare fara-pivelomana tamin'ireo komina 12 amin'ny 120 amin'ny distrika Vohipeno nisitraka ny fandarana asa-panjakana Vatsinankonana anindra ministera amponina totosain'ny FIT ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola no nihatsara ny fari-piainany hoy ny tale raisam-paritry ny FID ao Manakara taorian'ny tombana sy ny fidinana ifotony. Tanjona tamin'ny ezaka nentina tao anatin'ny Vatsinankonana tondrana tosika ara-bola ho an'ireo mpitsitraka. Teo koa indrindra ny tosim-pietsika maro isan-karazany nentina nampivoarana ny fiainan'izy ireo amin'ny resaka maha-olona aloha voalohany indrindra. Eo koa ny fampivoarana ny fiainany indrindra ny zaza amam-behivavy izay nizana naseho tao anatin'izay fitsidiana rehetrarehetra nolalovana tamin'ity fiarahana tao ampanao gazety. Ankoatra ny fambolena sy ny asa tanana, isan'ny naombo ireo mpitsitraka ny fimpiana tantely, ny akoho ary ny vorontsiloza. Tena mahavelogna fa izy amina avitanay tragno, da navitanay tragno Uli lata Vatsinankonana zany tena nazahoako anazy satria ny fifanana relisena ambarako anazy dia sara biby koa ny vokatra. Ho tapitra amin'ny volana febroary 2024 ny tohana ara-bola ho an'ireo konana marefo 7 ao amin'ny distrika ny Vohipeno voakasika. Isokatra amin'ny oktobra ho avy izao kosa ny fandarana asa Vatsinankonana manaraka izay haritra 10 taona isy ireo distrika fanampiny. Raha ho an'ny FID Manakara manokana dia ny distrika Nikombo sy Farafangana no isitraka ny famatsim-bola ho an'ny Vatsinankonana manaraka. Ho an'ny Kioma dia eo amin'ny 590 mpitsitraka eo ny vinavinaina ho fantenana ary ho an'ny Farafangana kosa dia eo amin'ny misy 2,100 mpitsitraka eo no eritreretina isitraka ny fandaharana asa Vatsinankonana amin'ny tetika asa manaraka. Marina fa saika teny amin'ireo sehatra masoa isak'ireo toerana voakasika no nandraisan'ireo vehivavy manano-tena ny tosim-pietsika sy ny fahalalana nampivoarany ny fari-piainany hoy ny tompony andraikitra.